Ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny Kolo TV amin'ity an'ity ary mpanaraka ihany koa ny fandaharana Kolotsara. Faly ihany koa ny tenanay manoatra anareo an'izany fandaharana izany. Ka amin'ity ary tahaka ny mahazatra anao dia isan-kerinandro moa izany dia mpanakanto vaovao foana miaraka amintsika. Efa ndodina indray nareo iza indray ary ny mpanakanto vahiny amin'ity an'ity. Tsy hampiandry ela intsony izahay fa andeha ho fantarintsika avy hatrany izay. Nisy papa fotsiny dia hoe ny sehatry ny hosodoko indray no hiompanatsika amin'ity an'ity ka dia ary ho avy hatrany ary. Andriamitatsoa Tojonirina na Andriamitatsoa Petit Maître no vahintsika indray ato anatin'ny fandarana Kolotsara amin'ity an'ity. Tonga ny anarana Petit Maître zany dia avy amin'ny Monsieur Gérard Albin izay ny tompon'ny Rosiny Baobab. Izy zany no namian'ilay anarana Petit Maître satria avy amin'ny Rambely Rijasy zany mpampianatra anay ao amin'ny CGM Grand Maître dia noho ny tafiditra tao zany serasera tamin'ny zareo. Et Natsuni Gérard Albin, Petit Maître en tant qu'élève de Rambely Rijasy. Nanomboka teo amin'ny faha-12 taonako teo zany nanao sary zany autodidacte tato an-trano aloha voalohany indrindra. Dia avy eo nijery exposition teny amin'ny Esplanade. Dia naliana ana ilay izy zany dia avy nanao sary. Dia avy eo nitady fianarana tao amin'ny CGM zany orienté 2006-2007 amin'ny profondi zany tamin'ny Talita sy Anana. Mahay mandamina an'ity zay ainga mpandeha. Fitiavana sary aloha voalohany indrindra, fitiavako ilay izy aloha voalohany indrindra zany dia nahafinaritra anahy zany ilay mahita ilay olona manao sary dia tsy nahaliana anahy dia izay no niroboako anatin'ilay fitiavana sary. Zay ainga mpandeha tsisy ho azy aty. Sary hosodoko ataoko dia hita daholo na figuratif na abstrait. Misy mahery ny 5 eo raha ny tableau efa vitan'ny Petit Maître. Ireo varotra fampiratiana kosa efa maromaro ihany toy ny tao amin'ny Esplanade Analakely ositra ny nampitondrana izay varotra fampiratiana izay. Nisy ihany koa ny tao amin'ny Tahalarariasina, ny teny Akorondrano, ny Ayay izay niarahan'ireo artista mpikanto arak'endrika amam-bika tetsy Ampefoloha, ny fangaro ihany koa tery Ambohijatovo. Fa ankoatra ny manao sary sy hosodoko satria dia tena manao sary ihany koa ny lehilahy dia manana fialamboly hafa ihany koa sahala amin'ny tanora rehetra ankehitriny. Fialamboliko manokana aloha zany dia mijery internet ao an-trano dia manao Facebook. Raha ny mpanao hosodoko ankehitriny dia efa miroborobo tanteraka anisany. Mpikanto anatin'ny fisandratana tanteraka koa i Petit Maître. Na dia izany ary nefa tsy fananana hoy izy ny hosodoko fa samy manana ny hanitra ho azy satria samy manana ny aingam-panahiny ary ny olona mijery ny kanto avoakanao no mahita ny mampiavaka ny tena. Mety hiova Grand Maître tampoka ve ilay anarana hoe Petit Maître? Arakarany miteny mandeha miteny asimbolana dia hiteny zany fandeha. Ataony Petit Maître avokoa na ny figuratif na ny art abstrait. Raha ny atombony moa zany dia niainga tamin'ny figuratif izy tamin'ny ankapobeny zany dia izay vao nanomboka ny sandratra tao anatin'izay hoe art abstrait izay rehefa niampy ny fahalalana ny trakefa maro samihafa. Ny art abstrait moa zany raha dikantsika tsotsotra dia hoe kanto izay tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny zavatra misy hita maso zany hoe tsy mampatsiahy na inona mihitsy amin'ny hita maso.
Ny arabe siray izay nanomboka tena roborobo tokoa tamin'ny taon-jato faharoapolo moa zany tena nanomboka hoe ny roboroboan'izay kanto izay. Ato anatin'izany ampandarana manaraka kosa indray ary andeha hojerentsika hoe ohatry ny ahoana i petit maître rehefa miasa izay toy ny ahoana izy rehefa mikanto. Asa mahafinaritra ny asa nampanao hosodoko raha amin'ny petit maître satria sady fahafinaretana no fialam-boly fanehoana ny ao anaty ary maneho ny maha izy azy ny tena koa. Nazahoako aina rehefa miasa dia amin'ny tany. Indray moa amin'ny tany manao sary. Amin'ny tany iny arana no alezy kokoa ohatra. Indray no sofa-genda, indray ny ambony latabatra. Indray tian-jaridaina. Ça dépend. Tantara mariny zany leronya misy biby tsy azo jerena ry zay mahita tsy maso manambara biby be angamba biby lava ao anatona ona fenom-bararata misy vahiny talovotaka efa paka Arakaraka ny aingam-panahy no ahafahana mamoaka tableau anankiray. Rehefa tonga ny aingam-panahy dia indraindray mavita anatin'ny tapabolona na tableau anankiray. Rehefa tena mandeha zany ny filinina, indray herinandro mampita tableau roa. Rehefa tsy tonga mihitsy ilay filinina dia lasa tsy mikitika tableau tsy mandritsy ny iray volana fa mandehandeha. Ny fandehandehanana mivoaka ny trano mandefa vinany eny an-dalana eny, mijery ny manodidina izay no itsirian'ny aingam-panahy ny petit maître. Azo lazaina soma tsara zany fa taratry ny fiarahamonina izay nandona ny fanahy mampikanto azy ny sary hosodoko izay ataony. Izy ao anatin'ny tableau zany dia ny kolotsaina malagasy aloha tsika aloha zany ny tableau zay voizina anatiny ao. Fa anatin'ny tableau io koa zany ahitana karazana style. Ny style teneniko koa zany ny style ana aingam-panahy hoe avy amin'ny tena zany no atsofoka anatin'ny tableau iray. Na jeu de couleur fotsiny dia efa hita. Ohatra hoe falifaly ohatra dia miramirana dia le couleur no mampiseho an'izay loko izay. Mety hoe malahelo ohatra dia le couleur koa zany no mivoaka matroka. Arakaraka le filovana le couleur koa zany mampivoaka an'iny. Yada malango de panjakamena faranakireo fanjaka taloha izy no ray amandeha ny tanàna tatana ny fomban-drazana. Misy karazana fitaovana ao zany ny pinceau dia ny couteau dia misy karazana zany le couteau fampiasana rehefa manao peinture. Misy kely sy lehibe izany arakaraka le tableau ampiasaina koa zany mampiasana an'le couteau. Zany sombana ny alobe fakatapidahina fanahino razambe no mipetraka ao zany sombana ny alobe. Amin'ny antoko manokana dia misy dikany ny zavatra hosodoko. Raha olona connaisseur izy zany connaisseur ana tableau dia mahafantatsa an'le valeur an'le tableau efa mividy ny tableau. Fa raha olona hoe tia an'le izy fotsiny dia tsy fantany zany fa raha olona tena hoe milomano anatin'le izy mahafantatsa an'le sangan'asan'le artiste. Efa afa-po zany sirako hoe afa-po hoe mivoaka tsara le tableau dia tsy kitihako intsony. Tafaverineto indray isika tsy taiza moa zany fa teo ihany. Raha ny tontolon'ny hosodoko malagasy no asiana teny dia maro tokoa ireo mpanakanto, ireo mpikanto vao misandratra moa zany. Maro izy ireo nefa tsy vita amin'izy ireo ihany koa mbola tsy fantatra mihitsy. Mazana rehefa eo amin'ny resaky ny hosodoko izay dia ireo kalaza ihany no fantatra, zany hoe fa fantatra efa hatramin'izay foana, izay ihany mbola fantatra mandraka ankehitriny fa ireo izay vao misandratra kosa zany dia tsy dia heno feo akory.
soa ihany aloha zany fa nisy ny fandarana kolotsara izay sehatra iray ho an'ny mpanakanto malagasy mba ampiroboroboana izay kanto izay. Fa dia indrindray tsika ry tafatafa miaraka amin'ny petit maître eo amin'izay sehatra ny hosodoko izay hatrany ny lohatenintsika, eo ihany koa resadresaka mahakasika an'ireo sangan'asantsika no atao anaty zanam-pandaharana tafakanto ity tsy ampiandrelanao tsony fa hojerentsika avy hatrany izay. Tsika le resaka fiazavatra nefa nyresantsika moa zany tany amin'ny arakasy hoy aho hoe inona ny amaritana hoe kanto io ahoana nafantarana hoe kanto io satria ny olona rehetra mantsy mijery an'ilay izy dia ohatrany tsy dia mijery fotsiny mety hoe tia izy fa tsy mandray hoe tena mandray an'izy hoe tena kanto ane manana ny lanjany. Dia raha ka sary hosodoko anankiray tsika inona ny tena hoe mahakanto an'izay sary hosodoko anankiray izay? Mahakanto sy malafidy an'ilay tableau zany dia eo amin'ny resaka ny vidin'ny peinture zany aloha somary lavitra takatsy ny vidin'izay saretsa zay zany ny voalohany indrindra satria miankina amin'ny entim-manana ny tsirairay aloha zany. Dia ny tableau zany ny tian'ny publika ho fatana zany eo amin'ilay hoe inona amin'ny mahakanto azy tafidy sao daholo zany na aingam-panahy na amin'ny artiste dia ito zany hoe fiainanao iray manontokana tafidy sao anatin'ilay tableau aloha voalohany indrindra ny manodidina ny tontolonao. Eny dia ary resantsika ohatra ny mahakasika an'ity tableau anankiray ity misy anarany manokana? Ny anaran'io tableau zao antiquité io zany resaka zaza matory dia sady misy koa zany jeu de couleur zany loko karajalaka izay nataoko tao anatiny zany avy amin'ny imagination ko manokana zany sy ny aingam-panahiko. Dia ilay antiquité zany ilay zazakely matory dia mamonga aingam-panahy zany rehefa matory satria ny olombelona rehefa matory dia misy aingam-panahy manofy anatin'ny nofy zany nofinofisina ao anatin'ny fiainana hoe manofy zany izy amin'ny alina ohatra dia izay nofinao zany no mivoaka lasa hoe antiquité. Nisy antony manokana ilay izy hoe zazakely fa tsy olon-dehibe hoe zazakely mihitsy ny nanofy fa tsy natao hoe sarina olon-dehibe nto io? Ilay zazakely mihitsy zany no tena nafatifatenany indrindra fa raha olon-dehibe mety ho hafa indray ny voakany. Dia ny fanaovana an'izay hoe famoronana anarana amina tableau anankiray izay hoe apetraka aloha ny anarana hoe antiquité izay ianao vao manao an'ilay asa sa hoe ilay asa aloha izay efa faritana hoe izao no meko anarana ity sa izy roa sa manao anao mahakasika an'izay? Amiko manokana izay alohany ataoko aloha ilay asa izay vao mametaka an'ilay anaran'ilay tableau satria afa amin'iny asa iny zany no ahafahako manisy an'ilay anaran'ilay tableau satria raha vao ny anarana mipetraka voalohany sarotra mitady an'ilay sary ho atao anatiny. Eny ary izay ny enao manokana hijery tableau hafa indray tsika dia resadresaka mahakasika an'izay. Ohatra hoe ity ndresantsika misy anarana manokana tadinao? Tanina Fomaraina ny ambanivohitra zany tafiditra atao zany na ny fiainana ambanivohitra na ny province zany dia tafiditra atao zany efa kolotsaina malagasy. Dia ny fantaniko mahakasika an'izay hoe ity zao fiainana ambanivohitra sy ny ohatran'izany dia le hoe ny mpanjifa matetika nefa ny mpanjifa ny kanto malagasy ohatr'izao le aveto na ny vazaha akory ary ny tena mpanjifa an'ilay izy tiako tenenina hoe natao aniza zany zao raha ity tableau ity manokana. Le tableau zany natao an'ny saretsa zany tafiditra atao zany na vahiny na gasy io zany misy fitiavana zany le olona mijery ny tableau zany misy fitiavana le ara aloha voalohany indrindra amin'ny malagasy antsika ao koa ny vahiny zany tia sangan'asa malagasy miankina amin'ilay client koa zany io en général misy zao mampiseho antsika hoe malagasy antsika zao ohatra eto dia ny tiako ambara eto zao resaka any ambanivohitra na ny province dia misy vahiny ohatra tia an'ilay tableau dia tafidy an'ilay tableau izy dia teny prix-ny hoe ohatsiny na vidiny rehefa teny zany io dia vidin-dafa raha vidiny foana. Ao koa zany tsika malagasy dia tena hoe mirona anatin'ny kolotsaina malagasy zany ditako amin'ny gasy zany tena tia ara malagasy zany efa mahoatra zany.
io zany a tableau tena préférence tiako indrindra zany amin'ny tableau rehetra zay nataoko. Zany misy antony manokana ve ny mahakasika an'izay? Ny antony manokana zany dia leo amin'ilay fomba filalaovako le jeu de couleur aloha zany a no tena itiavako azy voalohany dia mampiseho le aingam-panahy satria tafiditra anatin'io daholo zany ny aingam-panahy ray manontolo. Io zao anao raha mijery an'ilay tableau zany a dia misy samy manana fomba fijeriny ny olona fa rehefa tena jina zany misy sarin'olona ao anatin'izy io vue de profil fa tsy vue de face. Fotriny hoe mitsonika le izy dia lasa mitsonika le olona. Arakaraka le fomba filalaovako azy zany no nahafahako nazahoako an'le dégradation na jeu de couleur. Olona ty zany zao ny lohany. Ty zany ny lohany amin'izao. Dia lasa volony ty. Dia lasa volony zany le jaune amin'iny. Dia raha zany a le fomba fanairana an'le couleur fotsy zany ny aty ambany le fomba fanaitra le mba masarika olona zany le fomba fijery couleur. Ny olona rehetra tsy voatery hoe hitovy fijery raha mijery an'ity tableau anankiray ity dia ahoana kosa ny fandraisanao an'izay hoe raha ohatra izay zao ny ezahanao napetraka hatramin'ny voalohany hoe sarin'olona miraradraraka sy ohatran'izay dia raha ohatra misy olona tonga avy any dia hoe ay za mahita bisikileta ohatra tsy fantatra dia ahoana fomba fandraisanao an'izay hoe samihafa izay le hevitra le olona. In'izay zany a miankina amin'ny fomba fijerin'le olona tsirairay zany ny ahafahany mijery tableau satria anatin'ny sangan'isa tableau zany ahitana karazana sary dia anjalako fotsy zany manazava avy eo amin'ny client ohatra satria rehefa tena manontany l'artiste dia anjalako mamaly amin'izay avy eo. Amin'ity zany tsisy hoe marina na diso fa izay hevitrao mety daholo. Mety daholo satria io zany le aingam-panahy no mitondra an'io tamin'ny voalohany. Tena nivoakako tamin'izy ity zany a dia le fomba fijoureko jeu de couleur zany voalohany indrindra dia le manome an'le couleur an'ohatry zao zany a sy le teknika. Le teknika koa zany a zava-dehibe eo amin'ny fanaovana hosodoko satria jerinao le teknika zany a misy karazany izy iny manome an'le fe dia ao anatin'io zay zany a nanaovako anazy tonga dia sarina ohatra amin'ny vehivavy ty zany nataoko hoe lohany dia tonga dia misarim-boaly izy amin'iny dia nahaton'izay zany nahita biby na vavana biby tato rehefa noloan'le couleur dia nahita vavana biby ohatra ny hoe vavana voay rehefa jerena lavitra izy zany dia hita zany le sary en général. Raha ny fahitako andreo sanganasanao rehetrarehetra dia ohatry ny hoe misy karazany zany izy tiako tenenina hoe ohatra mijerytsika nisy fotoana tany misy an'le sarina eo an-tsena ohatra dia misy elo be dia be dia iny zao avy hatrany dia hita be figuratif zany le izy dia amin'ity ohatra ny somary abstrait kokoa ve ny ilazako azy sa ahoana misy antony manokana ve zay sa niainga tamin'iny tafiditra amin'ny abstrait tsika zao zany fomba fijery jeu de couleur zany dia tafiditra amin'ny abstrait io zany le aingam-panahy zany no mitondra an'io zany rehefa tena tafiditra lalina ianao zany a lasa mitady teknika vaovao zay zany ny tena artiste hoe mitady le tena maha-personnalité any tena aloha zany voalohany indrindra mba hampiavaka amin'ny rehetrarehetra. Mazava izay eo indrindra maranam-paranantsika azy amin'ny anatin'ity zanam-pandarana tafakanto ity a dia ny hoe raha aminao manokana amin'ny maha hoe mpikanto anao inona kosa ny tianao hoe lesika tiana tsy fantatro misy lesika avy eo amin'izay tontolon'ny sary hosodoko izay inona ny fampivoarana tianao tsindriana. Io zany a arakaraka ny fivoarana zany no ahafahan'ny artiste iray mivoatra satria rehefa mandeha ny taona sy ny volana mivoatra eny zany ny talenta izay ananana zany a sy le fomba fiasa satria ilaina koa zany le miserasera amina artiste maro zany a hifampizarana ny tsaikefa dia mahita tsaikefa ny anao dia atambatra zany a dia mahita tsaikefa vaovao. Fahitanao amin'ny hosodoko malagasy ary amin'ny kapena fahitako ny hosodoko malagasy zany a dia tsara zany ny mampiseho amin'ny malagasy aloha voalohany indrindra hoe soa fiera zany hoe malagasy zany nanao azy zay zany ny tena hoe fahitako amin'ny hosodoko malagasy hoe mampiseho antsika amin'ny malagasy antsika aloha voalohany indrindra. Natao ina tokoa moa ny kanto raha tsy natao fafinaretan'ny maso ny sofina ny tanana ka noho izany dia reto sary manaraka reto indray ato anatin'ny zanam-pandarana farany izany hoe ny ao tsara no entiko amaranana ny fandarana amin'ity an'ity indray dia raha toka tsy naharaka ianao azaky fa misy hatrany ny famerenana ny zoma amin'ny efatroriany mazava ho azy eto amin'ny Cool TV.
koa dia misaotra antsika rehetra ary misaotra ny ekipe teknika misaotra anareo ihany koa anjery satria tsy nitsiny zany raha tsisy anareo anjery tany tokantrano tany dia aza misaraka amin'ny Kolo TV mihitsy amin'ny herinandro indray fotoana antsika eto amin'ny Kolotsara amin'ny valora sasany alina masy to daholo